Miarabanao ry velon'aina soamantsara amin'ny anaran'i Jesosy. Faly indray raha ohatra ka te hifampahery aminao ary hifampizara aminao ny tsara indrindra. Ny tenin'Andriamanitra dia mampahery antsika mandrakariva. Andaontsika hamaky tenin'Andriamanitra anankiray izay hitantsika any amin'ny ohabolana toko 7:20. Ohabolana toko 7:20 dia voalaza toy izao hoe: tahaka ny vorona miala amin'ny akaniny hozy izy ka mirenireny, dia toy izany koa ny olona mirenireny miala ny fonenany. Izaho sy ianao no tiana lazaina amin'izany hoe rehefa miala ao tokantranontsika dia hoarina tahaka ny voronkely, ary ny voronkely rehefa mandeha dia tsy mahafantatra akory nisy ny velam-panjoka izay ataon'ny fahavalony. Ny fahavalony mety ny vorona lehibe noho izy, na vorona tahaka azy ihany koa ary, satria matahotra ny hoe sao dia isy concurrent amin'ny resaka fihinanana fitadiavan-kanina, na mety ihany koa bibilava, na mety ihany koa olombelona ihany koa aza. Dia tahaka izany izaho sy ianao, tahaka izany ny olombelona, tahaka izany ny olombelona miala avy ao amin'ny tranony. Samy andeha hiala amin'ny tranony avokoa isika fa latsinainy ny andro, ao ny andeha hiasa, ao ny andeha hiantsena, ao ny izao moa vakansa ny andro. Misy hoe na hoe andeha hianatra dia tahaka ny voronkely ianao. Kanefa androany ity teny aminao hoe miavaka ianao. Ianao dia tsy tahaka izay, satria ianao dia nataon'Andriamanitra hafa mihitsy, satria ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany. Ianao tsinona rehefa niala amin'ny trano, alohan'ny hivoahanao amin'ny trano, vao maraina ianao dia nametraka ny tontolo andronao eo am-pelatanan'Andriamanitra, ary izay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra manambara ary mampiavaka anao mihitsy. Any amin'ny Malaki toko 7:9 dia milaza hoe: ho hitanareo indray ny tsy hitovizan'ny marina sy ny meloka, ary ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Koa satria ianao manompo an'Andriamanitra dia nataony miavaka. Miavaka ianao satria Andriamanitra mihitsy no miditra an-tsehatra amin'ny fiainanao andavanandro. Voalohany indrindra, rehefa hivoaka ny trano ianao dia tsara ovy tsara, fa tsy misy zavatra tokony hahiahinao intsony, satria tenin'Andriamanitra no milaza ny Salamo 119:2, izy no andidy ny anjeliny miaro anao amin'izay rehetra alehanao. Tsy hoe amin'ny toerana anankiray io, fa amin'izay rehetra alehanao. Ary amin'ny fiarovana anao izany dia tsy atahotra ianao natao hoe mpanendaka, tsy atahotra ianao natao hoe manao sitomahery na mpamono olona, na olona ihany koa eritreritra ny andeha hitifitra basy ianao na anambana basy na hitsatoka antsy ianao, satria ny tenin'Andriamanitra no milaza an'izany any amin'ny Isaia toko 54:17 any, dia hoe ny fitaovana rehetra voaforona entina hamelezana anao dia maninona ozy tsy ambinina, ary ny vava miady aminao dia horesena, satria maninona no itenenany an'izany. Isaia 49:24 dia milaza hoe: izaho ozy izy no hiady amin'izay miady aminareo, dia ny anjaranareo maninona kosa? Exodus 14:14, izaho no hiady fa ianareo kosa angina. Izay zany amin'ny lafiny, amin'ny rasin'ny fahavalo izay mampanahy, izay mamelam-pandrika, na iza ninona fahavalo, satria raha Andriamanitra momba antsika, inona no ataon'ny fahavalo antsika, hoy izy ny Romanina toko 4. Ka androany ity teny aminao hoe ny amin'ny zavatra hafa ihany koa dia maninona? Andriamanitra mahafantatra ny zavatra tokony ho anao. Any amin'ny Salamo 20:7 dia milaza hoe izy no anefan'izay iriny fonao, hatateraka izay iriny fonao, ary ny fisainanao rehetra hoy izy dia ho tanterahany avokoa, satria izany ny lovan'ny izay matahotra an'Andriamanitra. Tadidry tsara fa ny tenin'Andriamanitra tokoa dia manambara antsika hoe izany le hoe raha mivoaka ny trano ianao dia ho tahina, hoe miditra ny trano ho tahina hozy izy, ny Deutéronome toko 9:20, dia izany no ataon'Andriamanitra aminao. Minohy izany ianao, ho tanteraka aminao izany, amin'ny anaran'i Jesosy toloka aminao ny fahatanterahana izany. Voninahitra an'Andriamanitra ho antsika ihany kosa ny fiadanany. Amen.